Riava malala, ok lotsika ampanajana, fian'ny fanantenana ihany koa ny teny soratra masina izay ambara amintsika eo anoloana izao fasana izay fa miandry an'izao avantsika izao. Ny olona terabe vavy dia vitsy sady pahorina hitsimoka tahaka ny voninkazo izy ka tsinjana ary mielona tahaka ny mialoka ka tsy mitoetra ary na fefeo any an-danitra manao hoe soraty sambatra ny maty dia zay maty eo am'tompo eny ny fana fa hitsaratra zay sasarany izy fa ny asany manaraka azy ka rehefa hiverina amin'ny tany no tany ny vovoka ny lafenina ho lafenina dia noho ny tenin'ny soratra masina zay mameno fanantenana antsika zay nomeny tompo antsika. Hoy ny tenin'ny soratra masina. Hoy ny tenin'ny tompo zao ny fananganana ny maty sy ny fiainana. Izay rehetra mino ahy na maty aza ady velona indray ary zay rehetra velona ka mino ahy ity faty manakizay. Hoy ny apôstôly fa Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana anao zao tompony fa mandahatra zao fiaina zao tsy volany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra no haharitra mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Mbola miantso ny anaranao zay ry Tompo Andriamanitra amin'izao toerana ataony farafamonjena amin'ny mpihavana ity. Tanterao aminay ny famonjenao entinao amin'ny fanantenana ho an'ny mpino anao ary amin'ny fanarananao hatrany. Tanterao amin'ny fitiavanao Tompo ho fampahirezana ny reto fianakaviana zay laozana n'ity havana tiana ity. Ianao no mpahary anay, ianao no mpanao zavatra rehetra ary ianao ihany koa mbola manaisitra anay eo amin'izao tany anatao fandalovana ity zao. Ka ny fampinolana fampahirezana avy aminao ny anambatanay arotsaka feno aminay matsirairay avy noho zao fabangana lehibe eo amin'ny tokantrano, eo anivon'ny ankonana, anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny firenena ihany koa indrindra fa ny fiangonanao. Ianao no Tompo no mpampahery ka sitrano zany fery zany araky ny habeny fahasoavanao sy ny famindraponao zay eo amin'ny Jesosy Kristy Tompo-pamonjy anay. Ka ianao le fanantenanay iandrasany ny havanay zay anana le fiainana ifanamboarinao zay ny toerana tsy namboarina tanaka ianao ny handray azy amin'ny mpifaliana eo anivon'ny anjely zay efa miara sambatra ao aminao ko amin'ny alalany sy miaraka amin'ny arao amin'ny Jesosy Kristy Tompo-pamonjy anay zay efa maty noho ny helokay no agnatanay handray zany havanay zany. Anao ny tera sy lasa voninahitra ary ny fanahy masina. Manona ny fanambarany ny fanekam-pinoana apôstôlika izay imbonantsika amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao. Minana mandresy koa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino Jesosy Kristy sanalay tokany tomontsitsy olona tamin'ny fanahy masina nateraky male firidzina hijalana nampoko pontiplata nombona tamin'ny azotsalina maty tiananelo nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsakana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ao any an-danitra mipetraka teo akavan'Andriamanitra rehetra avy amin'ny eviny tsara amin'ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana zao tontolo izao, fiangonana ny olona masina ny famelana kelika fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano tononona amin'ny